Lakamisy 1 Jolay. Lehibe sy mahatalanjona ny asanao Tompo. Andriamanitra tsy toa, mahitsy sy marina ny lalanao, ry mpanjaka mandrakizay. Iza no tsy atahotra ary iza no tsy ankalaza ny anaranao Tompo? Fa ianao ihany no masina ary ny firenena rehetra ho avy hankohaka eo anatrehanao. Apokalipsy 5:10, 7 sy 8. Nomen'Andriamanitra antsika ny fanahy masina. Rehefa andeha hiakatra any an-danitra Kristy dia niteny tamin'ny mpianany izy hoe tsy ho avy aminareo mihitsy ny mpananatra raha tsy mandeha, fa rehefa lasa dia hirahako aminareo ny mpananatra dia ny fanahy masina, izy hitarika anareo amin'ny marina rehetra ary hiasa ho an'Andriamanitra. Ny antony nandrana ny fanan'Andriamanitra. Ho avy ny fotoana, ireo olon-tsotra eto amin'ny fiarahamonina dia ampirisia ny fanan'Andriamanitra, andao ny asa fanao ny andavanandro ka anokana ny asa, ny fotoanany, ny tenany mba ho amin'ny asan'Andriamanitra. Ny fanan'Andriamanitra dia manana asa lehibe anankiroa. Ny fanan'Andriamanitra, ny voalohany dia ny hanamasina antsika mba ho tahaka an'Andriamanitra, ahatonga antsika hanana toetra mitovy amin'Andriamanitra. Zay ny asan'ny fanahy masina voalohany. Ho avy ny mpananatra dia tarika antsika ho amin'ny asan'Andriamanitra sy ny zavatra tsara rehetra. Dia hoy ny soratra masina ihany koa amin'ny Romana 9:1 manao hoe izay tarihin'ny fanan'Andriamanitra dia ho tonga zanak'Andriamanitra. Zay ny asan'ny fanahy masina voalohany indrindra. Ary ny asan'ny fanahy masina faharoa dia izao, manery antsika hitory ny filazantsara, hampafantatra amin'izao tontolo izao ny famonjena tokony ho azon'ny olombelona rehetra. Zany ny asan'ny fanahy masina. Averintsika kely, ny asan'ny fanahy masina dia anankiroa, manamasina antsika hitovy toetra amin'Andriamanitra. Ary ny faharoa dia izao, mampirisika, manery antsika mba hitory ny filazantsara. Asan'ny apôstôly 2:9, azo iarena ny ilatsahan'ny fanahy masina dia ho vavolombelona eran'i Jerosalema, Jodea sy Samaria, ny mpiasa manetry tena, izay tsy mitoky amin'ny herin'ny tenany sy miasa amin'ny pahatsorana sady mitoky mandrakariva amin'Andriamanitra no iray fifaliana amin'ny mpamonjy sy amin'ny fivavahany. Hoy ny andalan'ny teny androany, Apokalipsy 5:3-4. Lehibe sy mahatalanjona ny asanao Tompo. Andriamanitra tsy toa, mahitsy sy marina ny lalanao, ry mpanjaka mandrakizay. Iza no tsy atahotra anao ary iza no tsy ankalaza ny anaranao Tompo? Ianao ny masina ary ny firenena rehetra ho avy hiankohaka eo anatrehanao. Meteza ampiasain'ny fanahy masina. Aoka tsy isika no ampiasa ny fanahy masina, fa ny fanahy masina no ampiasa antsika araka ny sitrapon'Andriamanitra. Hivavaka isika. Misaotra Tompo tsara, lehibe ny hafatra. Efa nampananteny ianao fa homena ny fanahy masina, anamasina anay mba hitovy toetra aminao. Nampananteny ianao fa homena ny fanahy masina, aneranay hitory ny filazantsara. Fa indraindray izay manosy botanana ny fanahy masina. Tsy mety handray ny fanahy masina. Mifona zay Jesosy io. Ary ny fanapahan-kevitra androany, voaina midanadana ny foa mampanasy ny saina, handray ny fanahy masina ka hivelona araka ny sitraponao, hitory ny filazantsaranao. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.